lafatra teo alohan'ny mpamorona ny vondrona mba avelan-dikana ilay zokiolona. Akory ny agaga fa to ny valitenin'ny tsirairay dia nanao hoe ohatrinona no omenareo anay dia ho alefanay aloha izy. Gaga tamin'izany ny filohan'ny vondronantsika satria toa tsy misy izany fanajana ray aman-dreny. Eo ihany koa ny teo amin'ny fiantsonana ny fiarakodia Anosy. Arivariva tamin'izay, mbola ny mpamorona ny vondrona ihany ny sendra ny tantara. Nisy filaharam-be teo amin'ny fiantsonana akany Atanjobajo. Nisy iray mpianakaviana nitondra ny zanany kely, latsaky ny 5 taona daholo izy telo mianadahy, niandry ny fiara teo. Rehefa tonga ilay fiara natositosika ireo olona izy efa mianaka ka tsy tafiditra tao anaty fiara. Niresaka tamin'ilay renim-pianakaviana ny mpamorona ny vondrona dia nanazava niresaka tamin'ny mpamily ny mpamorona ny vondrona dia nanazava hoe mba ampidiry izy mianakavy izy efa mianaka fa mampalahelo efa ho adin'ny firy izy rehetra izay niandry teto. Ny valiten'ny mpamily nefa tamin'izay dia mandeha taxi raha mitady privilège sady nampiny hoe tokony mandofay reto zazakely reto rehefa ariva toy izao fa manery ny fiara. Alahelo no nahatsapan'ny filohan'ny vondrona an'izany dia indro namorona izao vondrona izao izy izay mitondra ny anarana hoe Madagasikara ho an'ireo foko rehetra. Amin'ny Madagasikara ho an'ireo foko rehetra izany, ny foko rehetra dia midika fa foko 80, tsy misy ankanavaka, tsy misy fanavahana, foko na saranga, fa na lehibe na kely dia ao avokoa. Hita taratra izany fa misy ny fanajana ny ray aman-dreny ary izao fotoana izao tokoa dia amin'ny ambonihitra ny ray aman-dreny izay rehetra tonga eto. Ary ankasitrahana indrindra ianareo namaly ny antso izay nataonay tsy nandahanareo na andro na alina. Ary hitanay ao amin'ny serasera Facebook ao ianareo tsirairay avy izay hitanay mifanatrika etony. Ankasitrahana indrindra ianareo tompoko. Manaraka izany dia misaotra indrindra koa isika Ianao tompoko lahy sy tompoko vavy, mety tsy dia vaky loatra ny teny ohatra nataon'ny namantsika teo izay fa ovako fomba fitarina hafa satria moa isika araka ny voalazeto hoe Madagasikara ho an'ireo foko rehetra midika an'izay dia samy manana ny fomba fiteny avy, samy manana ny ankahaizany azy. Ka ny filoham-pamorona ity vondrona Madagasikara ho an'ny foko rehetra ity dia nisy ny fiaviany saosiny antsika eto nefa an'izay fa saingy ny teny izay ataoko dia alaiko amin'ny fomba fiteny amin'ny fiaviany filoham-pamorona ny vondrona. Dikan'izay dia hiova izany hatreto ny fomba fitariko. Manatsarakako lay tondra tarina amintsika mianakavy aho ny azafady eto ataoko aloha vao alaiko ny satroko. Mialasinana moa miala fondro amintsika mianakavy ny tegnako. Sajokina aho fa zandry, sareny ny fazanana. Sasanatria hisangam-pialava ho mahay, na hitarina fe mahay, na hitombotombo trafo fa mandady ambany samipiasa sahala mitony. Koa izay ireo nanaovako azafady aminareo tompoko lahy, nanaovako azasiny aminareo tompoko vavy fa hitarina manoloana anareo aho fa sendra ny manandrivy samban'olana moa koa ny zary sary tolotsy mihafa. Fa agny Andriamatoa Ariza rakoto zanakajy izao araky ny voalaza teo igny anisan'ny filoham-pamorona ny vondrona mitotona fotsy nahandro na masaka izao lanonana sy fanoloana fampakasitrahana ho antsika mianakavy eto izao. Eo ihany koa moa ny tsy vitany hoe filoham-pamorona ny vondrona igny fa ihany koa ny mitavy ny diaspora any Eropa metoko zama izany. Izay no itondako ny fitarina amintsika mianakavy. Mikasiny ho avy moa ny tegna hanatrasa ty lanonana ity kanefa noho ny adiditsy andraikitra zay zahany dia sanoavy ka dia mirary fety sambatra ho antsika mianakavy. Ko iro nampitondra ny tarina ho haingo arak'izay manao hoe antara zandry ny tarina taromo volana volana. Sa isapasapa manangina na angarona manana fiara samy tegna manana androky hitondra ny resaka fa le mahay roky ho tamaina ko lesaka mahay ko hatoro.
Mangarak'izay koa moa isaorantsika Andriamanitra tampoloha ao nanome sika izao fotoana izao nahafahantsika nihaoneto. Ilay iny tavizaoko nataosika niarahaba marainako tolorana fosim-bary sy atoandro natao veloma sy hariva fa ny sahita moa iny kodentere nilaza atolosatsika mianakabo ho azy. Eo ihany koa ny fitondram-panjakana hatrany ambony noho miakasy ko hatany ambany noho miroro nanome malalaka asika eto sa misy didiniova izao fa ny fandriny maly fa na fandriny androany ko mifaliana manakifaliana ko miravoany manakiravoana fa ny raha mandreka ro asasiana. Isaorany ihany koa asika mianakady safidia savana avy amin'ireo foko rehetra eto Madagasikara tonga eto nafoy fotoana nafoy andro anareo namaly azy izay nataonay laha hoe ao anatin'ny vaninandro ny fetsika izao satria efa mofokofona ny 26 dia voanasananao asika hoe delenay fa hijanona amin'ny tokantranonay aby araka mihankomponanay satria nataonareo akatoko ny fety raha ty fa dia tonga anareo isaorany sa voavalinay izao fa dia Andriamanitra hamaly ny mpahatongavanareo izao ary hanome hery tanjaka asika mianakavo. Eko araka izay ny tianambala hoe misy antony ny tiananala raha misy antony ko asika tonga eto izao raha misy antony izao ko ny siva magneno manana ny fotoana ko araka ny efa voalasany namana teo aloha izay ny antony tena tongavantsika eto dia sahinako za fa ny fanomezana mari-pakasitrahana ho andreo ray aman-dreny mihoatra ny 50 taona izay nahafehin'ny teknôlôjia. Sananao anareo hoe samba anjaranay koa ty fikirikirana ny teknôlôjia ty fa aleo ho an'ny tanora fa dia efa hitanay ao anareo sa miala andro aina fa na misy ara moa ny tanora vao ambakanareo ray aman-dreny ka dia izay no manomezanay ny haza ho asika mianakavy indrindraindrindra ho anareo ray aman-dreny izay omena ny haza amin'ity andro an'io ty ko sa hipasoka ny efa malama aho na hiboakandy efa mihisana na hanao lamba mandia hosoko hanosy ny efa vita fa akindra magnarakoa hoe nagnaraka ny efa mahisy ka saveriko eto koa ny efa voalazany namana teo izay ny antony nananganana ny vondrona satria araky ny fankazadia tamin'ny volana febroary 24 no nisanganan'ity vondrony Madagasikara ho an'ny foko rehetra ity ho an'ireo foko rehetra ity. Izy tia dia mahatratra any amin'ny 7 alina ny mpitiavana ao amin'izao fotoana izao namoronona ny vondrona moa zay dia ny ahafahana mamelona indray ny kolosaina sy ny fifanajana indrindraindrindra ny soatoavina malagasy izay miangy avy amin'ny fanajana ireo ray aman-dreny izany. Koa isaorana anareo ray aman-dreny maromaro izany anareo ray aman-dreny mahafeny teknôlôjia fa 12 angamantsika ro tonga eto afaka tamin'ity andro an'io ity. Isaorana izay fahatongavanareo izay noko ny fikirizana nataonareo arak'izay ny manao hoe ho antsika mianakavy satria ny filoham-pamorona moa anisan'ny totona fosy na androna masaka izao lanonana androany izao sy fanomezana mari-pakasitrahana ho antsika ray aman-dreny saavy araky ny voalaza iny ka izay no isanganako eto sa mahay mitarina fa dia sendra izay hoe manandriky sambandriolaka izay. Arak'izay manao hoe le ny fitana hoe roa elana andrano ko didita izay ro milalao azy. Eko le mitarina ny lavaloasa dia mety hadika isika miheno azy satria raha hafa tena diety fa samba heno raha taromina ka nyresaka arak'izay ataoko sahala amin'ny zibo le lavaloasa io hamandrika mitondra azy le fohy loasa io mety homegna sa mitondra azy ko fa ataoko sahala amin'ny
fehizoro apriga avela dia nivana samy risana ny resaka satria nareo teto mety risana ny hiaina aka teto risana ny hiaina misao sa tompolay makasitraka